Salama daholo eo ndao toy izantsika iny vaovao izay mahakasika ny valim-pifidianana vonjy-maika izay navoaka ny senia androany ka toy izantsika amin'reto faritra manaraka reto. Faritra Diana, Sava, Amoron'ny Mania ary Atsimo Atsinanana. Ireo voka-pifidianana vonjy-maika izay voalaza tamin'ireo faritra voalaza ireo no tanterina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay levana misy tonga tawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga dia vavany ndawary. Atomboka antsika ao amin'ny faritry ny Diana. Ao ambanja mitarika ry zareo izay miaradia amin'ny Irmara, izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelina izay nahazo salanisa 770 faingo otra 400 Dakawi Siritis. Ao Ambilobe mbola ry zareo Irmara ihany no mitarika, izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelina hatrany nahazo salanisa 770 faingo 570 Andriamatoa Asimo Brino. Ao antsiranana voalohany mitarika ry zareo avy amin'ny antoko indépendant izay antsoina hoe Bora Réglage izay nahazo salanisa 730 faingo 570 Andriamatoa Ibrahim Isa Charles. Ao antsiranana faharoa indray dia ry zareo Irmara no mitarika ao amin'izay antsiranana faharoa izay nahazo salanisa 370 faingo 270 Andriamatoa Raymond. Ao Nosy Elville indray dia ry zareo avy ao amin'ny antoko indépendant izay nahazo salanisa 520 faingo 700 Andriamatoa Arosina Miandrazana François. Any Sava indray atomboka antsika avy ao amin'ny distrika Nandapa dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 720 faingo 870 Andriamatoa Befitoto Angelin. Ao Antalahy indray dia mitarika ny antoko indépendant Lehilahy Mahery izay nahazo salanisa 50 faingo 370 Andriamatoa Fernand Eric Sandi. Fa tsy naharesy an'izany kosa ny antoko izay Irmara izay notarihiny Jiri Marcos sy Nasira Julien izay nizara menaka magaga ny rantsika nahita mo izay. Ao Sambava indray faritra Sava ny anombohantsika azy dia antoko tokana ihany no tao Sambava izay natolotry ny Irmara ka mazava ho azy zany fa nahazo salanisa 100 be zao Andriamatoa Mamangy Norbert. Any Voemara indray dia mitarika ry zareo ao anatin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 120 faingo 170 Andriamatoa Randriamanantena Stipio. Ndao indray ho any Amoron'ny Mania sika atomboka antsika avy amin'ny distrika ny Ambatofinandrahana. Mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 520 faingo 770 Andriamatoa Razafindrabary sy Narson 7 Jean Richard. Fa faharoa kosa i Christine Razanamaso izay nahazo salanisa 470 faingo otra 400. Mazava ho azy zany fa tsy tafaverina amin'ny toerana mahasombam-boaka azy intsony ity olomanga ny Ambatofinandrahana ity no sady efa filoany antenimieram-pirenena mo izany Christine Razanamaso izany ary fantatry ny be sy ny maro. Ao Ambositra indray dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Livarason izay nahazo salanisa 720 faingo 830 Andriamhaja Fanomezantsoa Iva George. Ao Fandrina indray dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Tetikasa Zavamanitra Ainga Voifotony izay nahazo salanisa 50 faingo 720 Andriamatoa Andriamiharo Volamena Liva Zavamanitra. Ao Manandrina indray mbola ny Morona Mania hatrany dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Andrianomenjanahary Fanomezantsoa izay nahazo salanisa 720 faingo 520 Manaraka izay ny any amin'ny faritry ny Atsimo Antsinanana atomboka antsika avy ao amin'ny distrika ny Befotaka Atsimo. Mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 430 faingo 720 Andriamatoa Razafindratsara Johnson Anatole. Ao Farafangana indray dia
mitarika ry zareo avy amin'ny antoko indépendant Raby Savatsara Engarmanana izay nahazo salanisa 7,7 isanjato. Ao Midongy Sud indray dia mitarika ry zareo avy amin'ny antoko Irmara izay nahazo salanisa 8,2 isanjato. Andriamatoa Ratolo-Janahary Arsène. Mbola ao Atsimo-Atsinanana ihany ao Vangaindrano dia mitarika ry zareo avy ao amin'ny antoko indépendant Mahavitara Sylvestre izay nahazo salanisa 2,7 isanjato. Andriamatoa Mahavita Tsara Sylvestre. Ary ao amin'ny distrikany Vondrozy indray dia mitarika ry zareo avy ao amin'ny antoko indépendant Randrianasolo Volatina Pauline izay nahazo salanisa 8,7 isanjato. Izay ny mahakasika ny voka-pifidianana tamin'ireo faritra izay voalaza manaraka teo ireo ka dia mankahery ho an'ireo izay kandida izay no heverintsika fa ho lany nefa dia tsy lany tao anatin'ireo distrikta izay nirotsahan'izy ireo avy. Maro moa ireo izay kandida izay anatin'ny be sy ny maro fa tokony ho lany ho izy ireo kinanjo nefa tsy izay ny zava-misy fa io zany safidin'ny voaka tsirairay ka tsy misy mahafantatra ny safidin'ny tsirairay izay raha tsy efa mivoaka io ny vokatra. Ka io zany ny vokatra azo dia samia manaiky izay vokatra avoaka anazy sy seni eo zany isika mianakavy. Na de eo azy zany rotaka sy ny lonilony etsy roa amin'ny yahiyahy amin'ilay hoe halabato sy ny maro hafa dia aza dia misahirana loatra amin'izay fa izay voafidio dia hajao sy araho an-tsakany sy andavany fa izay ny solofavatsika ao anatiny 5 taona manaraka eo. Mirary sosahady ho an'ireo rehetra izay nahazo laharana voalohany tamin'izao fivoahan'ny vokatra vonjomaika izay navoaka ny seni izao. Enganeka tsy hiovantsony io tombam-bokatra io fa dia mba ho tahaka ny hatrany amin'ny vokatra ofisialy izay hoavoakan'izy ireo mba tsy hisiny ny fahadisom-pantenany ireo sasany izay efa noheveriny be sy ny maro fa lany amin'ny distrikta misy azy avy raha sanatria ka misy tampoka ny fitsibadihan'ny ireo tarehimarika sy ireo fironam-bokatra ka mety hahatapaka lalandra ireo sasany izay efa mihevy tena fa ho lany etsy andaniny moa ny sasany amin'izao fotoana izao dia tena efa hita sahady fa manao fety be amina lanonana mihitsiny arozazy mialohan'ny fotoana amin'izay hoe lany solombavam-bahoaka izay. Tsy vitsy amin'ireo kandida moa manao an'izany amin'izao fotoana izao satria matoa navoaka ny seni fironam-bokatra io dia io zany ny voarain'izy ireo ary io zany ny fironam-bokatra teny am-pelantanin'izy ireo ka iandrasany eo ny mety ho fahadisoany ireo fironam-bokatra ireo satria mbola miandry ireo fitoriana isan-karazany moa ny ACC amin'izao fotoana izao mahakasika an'ireo fitoriany kandida tsirairay izay momba ny halabato sy ny resaka kolikoly etsy roa satria izay foana manko no voizina etsy roa isan'andro ary izay ihany koa ny re miparitaka ao amin'ny tapatsotratserasera Facebook ao isan'andro vaky izao amin'ilay hoe nangalabato ranona terisy tety ka izay no mahatonga io vokatra io mbola tsy ofisialy fa anjaran'ny ACC ny mamoaka an'io vokatra io amin'ny fomba ofisialy izay tsy azo ivalozana intsony rehefa avoaka ny ACC amin'ny fomba ofisialy izay vokatra izay. Izay moa no masaka azy naroso tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka ty vidéo ty hatramin'ny farany. Aza dininy milike ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa ny amin'ny sesy tomatao tagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.